Sy ny andrela fa dia nitondra faneho-kevitra ary namoaka fanambarana mihitsy ara moa ny praiminisitra ny ben'ny gouvernemanta Andriamatoa Jean Ravelonarivo ny ariva teo nambarany tao anatin'izany fa dia raisina ho lesona ary asoahana fahana manamafiorina ny tena demokrasia ny zava-nisy teo aloha amin'ny taonany rehetra mba hitsinjo ny tombotsoan'ny vahoaka tsy hakanavaka araka izany ny praiminisitra. Toa variana mifanandrina amin'ny adilahy politika ny mpitondra ary mahatsapa ny vahoaka fa toa manadiny ny tombotsoana iombonana izy ireo. Ny taonantsika rehetra handray ny afatra napetraky ny filohan'ny repoblika tamin'ny lahateny nataony tamin'ny 4 ny volana jiona, raha niantso ny rehetra izy hamela ny fitondram-panjakana hanao ny asany, tsy sanatria fanirina hanampimbava izay te hanatsikera izany na hanao be marenina amin'ny hevitra tsy mitovy fa fanaingana atsika rehetra kosa hitsinjo miaraka ny tombotsoa-pirenena. Adiditsika ny mametraka fahamarina toerana maharitra ao anatin'ny demokrasia, endrika mampibaribary izany ny tranga omaly teny amin'ny lampananteminera-pirenena ary sorana atsika fa nizorra tamin'ny mpilaminana ihany izany amin'ny ankapobeny. Raisitsika ny lesona rehetra azo tsoahana amin'ny reny ahafahantsika miara manamafy orina ny demokrasia tiatsika hajoro amin'ny tanindrazantsika. Manomboka amin'ny mpitondra sy mpitarika rehetra ka mipaka hatrany amin'ny malagasy tsy vaky volo ny ezaka iarahantsika manana. Aoka isika tsy ho revo na ho variana hitanisa ny fandreseny itsy na ny fahareseny roa fa hiaraka hanalina kosa izay lesoka ny arahantsika mahita mbola mamparefo ny fakasitrantsika malagasy ny ampijoro ny demokrasia mafy orina sy ny fandrosoana maharitra eto amin'ny firenena. Aoka isika izay nampindraminy vahoaka ampahany amin'ny fahefana ka manana ndraikitra isanambaratongany na amin'ny fitondram-panjakana izany na amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana na ny amin'ny orinasam-panjakana. Aoka isika tsy hitsinjo afa-tsy ny tombotsoa-pirenena eo ampanatanterahana ny asa manandraikitra na ny asa mandraharasa hany ka tsy hampandefitra na oviana eo anatrehan'ny tombotsoa manokana ny tombotsoana tokon'olona ny tombotsoa-pirenena iombonan'ny vahoaka malagasy. Aoka isika hiezaka hanambatra ny herim-po, ny fahendrena ary ny fahaizana nomeny nahary atsika tsirairay hitondra soa ho an'ny tanindrazana mamitsika ity. Na mbola sarotra aza ny dia tsy maintsy iarahantsika mizotra dia matoky aho fa hiaraka isika ary hisy ny fiaraha-mientantsika vahoaka malagasy ho amin'ny fahombiazana.